niteraka savorovoro ary niteraka resabe teo anivon'ny fiarahamonina tany amin'iny faritry ny sava iny ny zavanitranga izay nahafatesan'olona tany maro finaritra antalahatany satria nisy zandary izay mamona anaribasy ka nahafaty olona noho nidaroka tamin'ny olona izay 30 no samborona izy ireo tany amin'izay maro finaritra antalaha izay ka ny episopisony mahakasika an'izay ny fakafakaina amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Ny tonga tsy miaraba hono na mantesitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity tenako amin'ity androandroany ity arakan'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny vaovao izay avy any maro finaritra avy any antalaha ihany no tena iompanan-tsika atao anatin'ity vidéo ity ka noho izay ndao ara ho resantsika ny mahakasika an'izay zavanitranga tany antalaha izay. Raha resaka ny mpitandro filaminana no asiana resaka dia matetika ahenona zavatra hafahafa foana no ataon'izy ireo indrindra ny any ambanivohitra any satria any azo lazaina fa lavitra ny lehiben'izy ireo tsy toy ny izay mitranga sy miseho amin'ireny renivohitra ireny. Any ambanivohitra mantsy matetika dia rehefa mpitandro filaminana izany na polisy na zandary na miaramila izany dia tompoina tahaka ny hanompo anirony mpanjaka irony satria izy ireo no manam-pahefana ary izy ireo no natao ny hiaron'ny vahoaka fa matetika dia manararaom-pahefana ny ataon'ny sasany ao anatin'izany rehetra izany ka lasa mananao foana ka mioapefy ao anatin'izay rehetra izay. Ao ireo zay manao fihetsika tsy voahevitra, ao ihany koa ireo zay manararaom-pahefana ka mitaky vola be amin'ireo vahoaka any ambanivohitra any satria izy ireo dia efa mihevitra ny tenan'izy ireo ho mpanjaka kely sy ho andriamanitra kely mihitsiny ao anatin'ny izany rehetra izany hanika tafanao ny tsy tokony atao eo anatrehan'izay fiarahamonina izay misy azy ireo. Tsy mandinika an'izay fiarahamonina izay intsony izy ireo fa ny azy dia ny fahefana no hihetraketrahany ary zay no hoentiny anambanina sy andrebirebena ireo voaka madinika any ambanivohitra any ao anatin'izay rehetra fampanjakana ny tsirariny sy ny tsintra azo lena indrindra fa ny fanararaotam-pahefana izay ataon'izy ireo zay. Ao ireo zay manao fandrahonana ankolaka, ao ihany koa ireo zay mitaky vola be amin'ireo voaka madinika vao misy zavatra kely azo anararaotana an'izay fahefan'izy ireo zay ka matetika mampitaraina ny vahoaka any ambanivohitra foana izany rehetra izany ary tsy voandroany izy ity no nisy fa efatra amin'ny ela dia efa nahitana an'izay fanararaotam-pahefana izay foana amin'ireo voaka madinika izay any ambanivohitra any satria izy ireo no azo lazaina hoe lavitra andrina ao anatin'ny izany rehetra izany fa tsy tahaka ny miseho amin'ireo tanan-dehibe izay azo lazaina fa mba matahotahota ihany ny lehiben'izy ireo mpitandro filaminana. Ary matetika dia ireo mpitandro filaminana izay vaovao na ihany koa ireo zay antsoina hoe stagiaire no tena manao an'izay fanararaotam-pahefana izay satria tampotampohany voanahazo an'izay asa amin'ny maha-mpitandro filaminana azy ireo zay ka manao ny tsy tokony atao indrindra fa rehefa mamo ny toaka izay dia iny fa lasa manararaotra olona sy lasa mandrebirebolona ao anatin'izany rehetra izany. Ao anatin'izany indrindra no zavatra izay niseho tany maro finaritra antalaha ity. Araky ny volazan'ny sombam-bahoaka avy any antalaha ihany Andriamatoa Julien Nashira dia toy izao ny tranga izay nisy raha nanontany ny vahoaka ny zandary ary ny olobe rehetra tany izy ireo momba ny zava-misy toa izao ny fitantarany. Nisy baly natao maro finaritra ary nisy zandary iray izay nitondra baspoleta nanao teny civil nisotro niaraka tamin'ny namany izay tsy zandary tao amin'io tanàna io. Niakatra ny toaka ka nisy ny famalina tamin'ilay zandary sy ireo namany. Nivoaka tany ivelan'ny balina ka raikitra tany niady ary tamin'io fotoana io no very ilay basy. Tonga ny zandary namany tamin'io tanàna io nisambotra olona 30 izay nientina tany antalahy. Nisy ny tsy tao amin'ilay barakory fa izay olona hitan'ny zandary teny an-dalana dia nosamborina avokoa. Mbola tsy nisy ankety dia efa voadaroka ireo olona ireo maro ny folaka sy tapaka tanana ary nisy ny namoy ny ainy mihitsiny noho izay daroka izay. Raha nanontany ny zandary ity sombam-bahoaka ity dia milaza ireo zandary fa tsy mamy io nanaribasy io nefa nisy vavolombelona maromaro izay manambara izany ho ity sombam-bahoaka ity.
Anentanany vahoaka tany maro finaritra ilay solombam-bahoaka sy ny ben'ny tanàna mba hamerina ilay basy ho antoko ny fandriam-pahalemana. Nanamafy anefa izy fa tsy nisy izany olana izany raha tsy mambo ilay zandary izay very basy. Araky ny fijoroana volombelona izay nataony ireo mponina avy any maro finaritra izay hatrany, ireo zandary ireo ao an-toeranao dia mbola zatra mandrebirebiny vahoaka, zatra manararaotra fahefana. Ny zandary no nitondra basy poleta dia niady ary mbola nanapoaka ny basy tamin'ny olona teo izy ary nanao fandrahonana mihitsy ho an'ireo olona izay nanatrika teo ka samy vaky nandositra avokoa izy ireo avy teo vao nilaza fa tsy hita tampoka ilay basy dia lasa olona maro no voaroroy ka tsy maintsy mijery ny basy ary nitombo isa minitra ny olona izay voatazona sady voadaroka nandritra izay rehetra izay ka izay no nahatonga an'izay fahafatesany naman'izy ireo zay no nidaroka mafy izay nahazo azy io ka maty tsy tradrano ilay naman'izy ireo tao anatiny izany rehetra izany. Etsy ankilan'izay mbola any amin'iny faritra iny ihany nisy ny fijoroany zazavavy kely iray izay vavolombelona ihany koa tao anatin'izay hetraketraka nataony zandary izay tany an-toerana tany satria nilaza ilay zazavavy kely fa naholan'ireo zandarony ray izy tao anatiny izay rehetra izay, tsy tao anatin'io sakoroka io fa tany amin'iny faritra iny ihany ilay zazavavy kely izay nijoro vavolombelona fa niterena ary noentina tany mangingina izy mba hanaovana an'izay filandratsy amin'ny fanolanana izay ka tsy afa-manoatra moa ilay zazavavy kely ka tsy maintsy nanao izay sitrapony ilay zandary izay nitondra azy tany mangingina tany satria nihary fandrahonana izany rehetra izany ary mbola niteny ihany ilay zandary tamin'ilay zazakely fa raha toa ka miteniteny amin'olona dia ho gadrany na ihany koa misy zavatra izay hanjo azy ao anatin'izany rehetra izany ka natahotra ilay zazakely ka nisafidy ny nanao an'izay sitrapony ilay zandary izay nanao fanararaotana aranofo tamin'izay tao anatin'izay filandratsin'izay ka teo indrindra no nahatonga ny rehetra samy naneho ny heviny amin'ilay manao hoe ny zandary izay ampitandro filaminana natao andro hiankinana indray ary natao mba hianteherana ao anatin'izay fitandronan'ny filaminana izay indray ve no manaonao foana tahaka an'izany no lasa manao an'izay fomba ratsy fomba ndahalo ao anatin'izany rehetra izany dia izantsony izany no azo itokisana ao anatiny izany rehetra izany raha toa ka ireo mpitandro filaminana indray no manao antsiramby sy manao tsy mety eny anivon'ny fiarahamonina eny. Ao anatin'izay raha maro finaritra izay dia nitondra ny fanazavany ihany koa ny lehibe ny zandary tany an-toerana tany. Tsy miaro ireo zandary izay tsy manara-dalàna ny zandarmaria ary hisy ny fepetra ho raisina eo amin'ny fitsarana sy ny amin'ny mahamiaramila. Izay no voalaza ny komandiny vondrotom-paritra zandarmaria ao amin'ny faritry Sava lieutenant colonel Fils Emilio fa hentsitra ny zandarmaria amin'ny fampiarana ny fitsipika mahamiaramila sy ny lalàna manan-kery. Hosokafana ihany koa ny fanadihadiana izay tsy mitanila sy mahaleo tena mba hipoirany ny marina amin'ity raharaha ity, indrindra ny hanolorana ireo izay nahavanin-doza eo am-pelantanan'ny fitsarana. Nambarany mazava tsara fa tsy miaro ireo zandary izay tsy manara-dalàna sy moapefy ny zandarmaria am-pirenena ka hisy ny fandraisana fepetra ho azy ireny. Fanampin'izay mangataka tolotanana avy amin'ny vahoaka kosa lieutenant colonel mba hamerenana ilay fitaovam-piadiana izay mbola tsy hita hatramin'izao. Izay no masaka azona roso tao anatin'ity vidéo ity tompoko lasy tompoko vavy misaotratsika rehetra nanaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsarovao trany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo izay lefa nahito isan'andro. Tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa.